Falmeraba antsika rehetra ilay havanahitra ity zoma fahavalon'ny volana May ity. Ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ny Kolosianina toko voalohany 1:7 ka hatramin'ny 4:10 no mofinainantsika an'io. Kolosianina toko voalohany 1:7 ka hatramin'ny 4:10. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany zahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalan'izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny herintsika. Ray maso lovana masinana ny fahamarinana tena ny fahamarinana. Amen. Ny andin'ny fahasifry avy no entina mampahilantsika ny tapany faharoa, mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Enganie na mangataka izahay mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Rehefa malala ny apôstôly Paoly eto no mangataka ho an'ny Kolosianina. Taratasy nosoatana tany ampifatorana na tany ampikadrana ity taratasy nosoatana ho an'ny Kolosianina ity rehefa malala. Ary taratasy izay nentina nampahery an'ireo kristianina izay nitebiteby fatratra ny amin'izay hiafarahan'ny fiainan'ny Paoly ray aman-dreniny. Tebiteby satria tiany apôstôly Paoly amaray aman-dreny hampanahy azy, dia nitebiteby satria tany ampatorana ny apôstôly Paoly dia nanoratra ho azy ireo kosa Paoly ndray nampahery azy toy ny apôstôly Paoly engany mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Ny afaka malala ny angatahany apôstôly Paoly eto izany dia ity: mba ahafeno fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny mpino sy ny fahendrena. Eto izany dia roa ny teny fanahidy rehefa afaka malala: fahalalana tsara sy fahendrena. Zava-dehibe dia izao rehefa afaka malala: fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahaiza mitondra tena, fahendrena. Teny faralidy anankiroa no entin'ny Paoly mampahery zany ny mpiaino azy ny fiangonana Kolosianina, dia ny anaovan'ny zava-dehibe ny fahalalana sy ny fahendrena. Tsisy heviny raha ohatra ka fahalalana fotsiny, tsisy heviny raha fahendrena fotsiny, fa fahalalana sy fahendrena. Ary ny fahalalana ny voalohany, ny fahendrena ny faharoa. Toy ny fototra iorenan'ny ataontsika hoe fiaina kristianina mihitsy le avako no asehony ity Kolosianina ity, dia izao ny fahalalana, fampiasan-tsaina zany, ary ny fahendrena kosa dia fampiasana ny fanahy, zany hoe ny fahaizana mitondra tena. Raha eo ny fahalalana ka tsy arahana fahendrena le avako dia manimba zavatra, mampireare, mampizaozao. Raha ohatra ka fahendrena tsisy fahalalana rehefa ko malala dia tsy ampy, mandringa. Fa ny fahendrena sy ny fahalalana izay avy amin'ny fanahy masina no mahavokatra
eo amin'ny asa eo amin'ny fiainany mpino ary ty fahalalana ty rehafako malala tsy hoe fahalalana soratra masina ihany tsy zay ihany fa fahalalana amin'ny akapobeny mihitsy dia ny fahendrena amin'ny akapobeny mihitsy izay fahalalana sy fahendrena amin'ny fanahy masina raisina avy amin'ny fanahy masina na ny fahalalana ny siansa ary io dia fahalalana avy amin'ny fanahy masina zany rehafako malala avy amin'Andriamanitra zany na fahalalana avy amin'ny literatiora io na fahalalana avy amin'ny filozofia io zany rehetra any dia tena fahalalana avy amin'Andriamanitra rehefa tarehin'ny fanahy masina ary ny fahendrena rehafako malala dia ny fahaizan'ny olona mampiasa n'izany fahalalana zany dia eo ary afaka malala misy toetra roa na telo ateraky ny fananantsika fahalalana sy fahendrena ny voalohany raha tena feno tsara ny fahalalantsika fa tsy tapatapany raha toa ka feno tsara ny fahalalantsika fa tsy atenatenany raha feno tsara ny fahendrentsika fa tsy varibodiny dia izao ny zavatra mitranga raha ho anatintsika ny fahalalana sy ny fahendrena dia izao no ambarany ten'Andriamanitra dia afaka malala manjary mahavokatra amin'ny asa tsara isika rehefa ampiasainao amin'ny tokony ho izy ny fahalalana sy ny fahendrena dia miteraka fahavokarana amin'ny asa tsara tahaka izany rehafako siansy io ny siansy na ny literatiora rehefa ampiasainao miaraka amin'ny fahendrena ao anatin'ny fanahin'Andriamanitra dia mitondra zavatra tsara ho amin'ny fiarahamonina ho amin'ny mpiarabelona fa raha ohatra ka siansy sy fahendrena tsy miaraka amin'Andriamanitra rehafako malala dia ity tsy mitondra velively ho amin'ny fampandrosoana amin'ny asa tsara betsaka riavako ny zavatra hitan'ny olombelona betsaka ny fahalalana ny olombelona raha tsy resaka afa-tsy dia ataontsika hoe ny eneritsika atomika isika ny siansan'ny atoma zany rehetrany dia fahalalana men'Andriamanitra atsika ny genetika zany dia fahalalana men'Andriamanitra atsika ny literatiora fahalalana men'Andriamanitra atsika fa vitantsika ve nitondra an'izany tamin'ny fahendrena fa raha toa ka haitsika nitondra an'izany tamin'ny fahendren'ny fanahy masina sy ny fahalalana izay omen'Andriamanitra atsika dia izao mitondra antsika ho amin'ny asa tsara hitantsika fa betsaka ny fahalalana omen'Andriamanitra atsika fa tsy nentsika tamin'ny fahendrena dia tsy mitondra antsika ho amin'ny asa tsara tsy nahavokatra ho amin'ny asa tsara fa ny faharoa dia hoy ny apôstôly Paoly rehefa feno tsara ny fahalalana mba hampahendrena dia ny zavatra faharoa hoentiny zany amin'ity Kolosiana izay hitantsika ity rehavako malala dia izao izy amin'ny andiny 1:20 ampatanjaina amin'ny hery rehetra zany hoe ny fahalalana sy ny fahendrena rehefa miaraka tsara ao amin'Andriamanitra dia mahatonga herim-panahy havana mahatonga fampatanjahana mitondra herim-panahy sy herim-batana ary herin-tsaina rehefa ao anaty ny fahalalana sy ny fahendrena hitantsika zany firekory moa ny olona osa firekory moa ny olona marary firekory moa ny olona kivy firekory moa ny olona ataontsika hoe ao anatin'ny ady sarotra fa vokatry ny fahalalana tsara ao amin'Andriamanitra sy ny fahendrena izay omen'Andriamanitra atsika dia betsaka ny olona miamatanjaka ny finoany miamatanjaka ny vatany miamatanjaka ny sainy rehefa fendriavana ny fahalalana sy ny fahendrena dia manjary fitaovana mampahatanjaka izany mitondra fahatanjahana fa tsy fahakiviana mitondra fiainana fa tsy fahafatesana mitondra fahavelomana fa tsy famonoana mitondra aina mitondra herim-panahy ny vokatry ny fahendrena zany rehavako malala dia mampatanjaka tsy pino zany rehavako malala tsy vokatry ny finoana ny fanakiviana ny fahosana ny fahendrena mahakivina na ny mampakivina ny fahalalana miteraka fahafatesana dia tsy fahendrena ary tsy fahalalana avy amin'Andriamanitra na koa tsy vokatry ny fitaren'Andriamanitra fa ny fahalalana sy ny fahendrena vokatry ny fitaren'Andriamanitra dia mahatonga herim-po mahatonga herin-tsaina mahatonga mampatanjaka ny vatana ny saina ny finoana amin'ny maha olombelona sy amin'ny maha-pino ary farany rehavako malala rehefa feno tsara hoe ny apôstôly Paoly arengany ho fenonana zany ianareo fahalalana sy fahendrena zany ianareo dia izao izy mahatonga inona raha teo koa mahatonga faharetana tsara mahatonga fandeferana mahatonga fifaliana riavana rehefa ny olona endry na ny olona mahalala mahafetsara ny fahalalana anatin'ny fahendrena dia mpitondra fifaliana ho an'ny manodidina azy izy
ny olona endry ny olona manam-pahalalana refako malala ao amin'ny tompo dia olona mahay mandefitra izy, manana faharetana izy. Azany no entiny ao anatin'ny fiarahamonina, entiny amin'izay afindrany amin'ny mpiarabelona aminy. Raha tena ao anatin'ny olona ry havana fahalalana sy ny fahendrena dia fitaovana fantsona mampita fifaliana izy, fantsona mamelona fanantenana izy. Fa rehefa ny olona no rehefa tsy fenifeny tsara izay dia manjary mety ho mpandratra indray ary izy, mety ho mpanan-kivy izy, tsy mitondra fifaliana izy, mety mitsara ny tsy maino izy hoe nareo koa ve dia mahay izany ve mba fahaizanareo, na nareo koa tsy endry na sy ny sisa rehetra. Ny olona rehefa tsy tena feno tsara ny fahendreny na tsy feno tsara ny fahalalana ry havako malala dia inona nataony? Mieritreritra ny tena no izy no mahaindrindra, mieritreritra ny tena no feno izy, ary rehefa mieritreritra ny tena no feno izy dia mieritreritra ny hafa ho tsy feno. Ary mampatsiaro ilay tenin'ilay olon-kely anankiray manao hoe ny zavatra fantatro dia izao, tsy mahay na inona na inona. Izany ry havako malala, ny olona rehefa tena ao amin'ny tompo izy ka feno tsara ao amin'ny tompo dia olona mitombona tsara ao anatin'ny fanetrentena ary mitondra fifaliana. Na dia ny fotoana fohy iresahanao fotsiny amin'ny ara dia tsy hapanao mitondra fifaliana, na dia ny fotoana fohy hitafanao fotsiny amin'ny ara dia tsy ahitanao firehariana, tsy ahitanao fizahozahoana, fa ahitanao fandeferana. Zay ry havako malala mahatonga ny kristianina anke ho fanasiny, zay mahatonga ny kristianina ho fahazavany, zay mahatonga ny kristianina ho sarobidy ao amin'ny fiarahamonina, satria fantsona mampita fifaliana izy, fantsona mamelona fanantenana izy, fantsona mitondra fahendrena izy, fantsona mitondra faharetana izy, fa tsy fanakiviana, tsy tebiteby, fa fantsona mampita fiainana. Enganeo izany ao ry havako malala, ary enganeo fenoina ny fahalalana tsara sy ny fahendrena amin'ny fanahy masina ianao, araka ny vavaka nataon'ny apôstôly Paoly ho anao. Hivavaka sika. Tompo dia misonao zay amin'izany afatry ny apôstôly Paoly zany izay mbiady aminay ankehitriny dia ny fankatahanao nay mba ho feno fahalalana sy fahendrena zahay, mba hitondra tena tsara. Avy aminao ny fahalalana, avy aminao ny fahendrena, avy aminao ny fahazavan-tsaina, ary ny akony izany eo amin'ny fiainanay Tompo dia mahavokatra izay amin'ny asa tsara, mampahatanjaka ny namanay zahay, mitondra fifaliana ho azy ireo zahay, dia mampahirezo izay Tompo mba ho zany ny fiainanay. Ary ny fanahinao masina dia ataovy mitoetra ty-aponay, ary ianao Jesosy tafianay dia ho izany no isan'andronay. Da io Tompo ny tokantrano tsirairay avy, da io ny tokantranonay, ny asanay, ny zanakay, mpiarabelona aminay, ny sakaizanay, ny namanay, ny fianakavianay dia da io Tompo ho feno ny fanahinao masina izy ireny, dia samy avokatra amin'ny asa tsara ary fantsona mampita fifaliana, fiainana amin'izay mifaneraserana. Misaotra Jesosy. Amen.